Lejimbavao sosialy kosa indray no entina amintsika manaraka. Tsikaritra tato ato fa nisy ny fiakaran'ny vidin'ny siramamy. Manomboka hita taratra kosa nefa ny vidinan'ny vidim-bary eny an-tsena eny. Ny andindiny makasika izay indrindra no tateriny namana Claudia Rasolson sy Mamy Rasoanaivo. Nahitana fiakaran'ny vidin'ny siramamy eto amintsika. Raha toa ka manodidina ny 700 sy 400 ariary ny kilao teo aloha, dia tafiakatra 400 sy 300 ariary izy amin'izao raha ny fanamaria ny mpivarotra etsy amin'ny tsena ny Soamanatombo. Manomboka taminao viny zay tamin'izay izy ohatrino ny vidiny? Tamin'izany izy fomba fiakaran'ilay entana zao ny tamaloto sisy zay izy dia vao mitranga vary izy tonga dia vavany ao. Zany hoe entana rehetrarehetra zany miakatra daholo fa ny entana zany miakatra isan'andro koa fa ny olona entana sy ny olona any zany tsy mahafataka zany zany vary zany mahafataka zany zay zany mifandimby miakatra ny entana tokoana ray aman-dreny zany miakatra. Mikasika ny vary indray dia efa tokony ahitana fidinany avokoa ny vidin'ny vary izay nafarana raha ny fanamariana avy amin'ny tompon'andraikitra anivon'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifany. Indrindra fa ireo izay manana ny taux de brisure 520 isanjato raha ny fanamariana voaray. Efa manomboka misy ny fienan'ny vidin'ny vary izay eny an-tsena na ny vary afarana na ireo vary vokatra eto an-toerana noho ny fiakaran'ny vary ambiady. Raha ny ety amin'ny tsena ny Soamanatombo dia 750 ariary ny kilon'ny vary gasy, 900 ariary ny tsipala, 800 ariary ny makalioka. Raha ny fantatra dia hidina anaramaso any an-tsena ny ministeran'ny varotra ary hijery akaiky ny faktura mba tsy hisy ny fanararotana samihafa.